Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia iresaka ny zavatra sarobidy indrindra amin'ny fiainantsika pino Islam, indrindra ato anatin'ity volana Ramadany ity. Mba fantatrao ve inona no antony olona miezaka mafy amin'ny 10 andro farany amin'ny Ramadany? Mba fantatrao ve inona mahatonga ny olona maka congé spécial handeha hiditra ao anatin'ny i'tikaf? Valiny dia tsotra hoe noho ny fitadiavan'izy ireo alina anankiray izay fantatra amin'ny anarana hoe Laylatul Qadr. Ka izany Laylatul Qadr izany inshallah no horesadresantsika amin'ity androany ity. Inona ny Laylatul Qadr? Raha toa dika teny tsotsotra, ny Laylatul Qadr dia aliny anjara, aliny lahatra. Zay no fantatra raha toa dika teny tsotsotra. Fa izao kosa misy zavatra betsaka mampiavaka azy ka nahatonga azy be voninahitra eo anatrehan'ny finoana Islam. Dao tsika hitanisa anireto zavatra mampiavaka an'izany Laylatul Qadr izany. Voalohany, ny Laylatul Qadr dia fotoana na andro nampidinany Allah subhanahu wa ta'ala ny boky masina Al-Qur'an al-Karim. Fantantsika tsara izany valeran'ny Qur'an zany. Izy no lalam-panorenana ho antsika pino Islam. Izy no sordalana. Izy no manana ny maha izy azy ho antsika pino Islam. Ary ny lalàna ny Qur'an no entintsika mifampifehy sy mameno ny fiainantsika eto ambony tany. Miteny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe inna anzalnahu fi laylatil qadr. Izy io na ny Qur'an dia nampidininay tamin'ny aliny Laylatul Qadr. Ary mbola miteny izy amin'ny verset hafa manao hoe inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Izy io dia nampidininay tao anatin'ny alina feno fahasoavana lehibe. Midika izany mampiavaka ny voalohany ny Laylatul Qadr dia ny fampidinany Allah ny boky masina Al-Qur'an al-Karim izay lalam-panorenana ho antsika pino Islam. Mampiavaka ny Laylatul Qadr faharoa dia amin'ny maha aliny lahatra azy zany dia amin'io alina io no andaharany Allah subhanahu wa ta'ala ny lahatra antsika sy ny zavatra rehetra mandalo mandritra ny taona anankiray izany. Ny zavatra andalo amin'ity taona 2025 ambiny ziska ahatongavany 2026 Laylatul Qadr dia alahatra amin'ity aliny Laylatul Qadr ity avokoa. Zay nahatonga izy no antsoina hoe aliny izany lahatra sy ny anjara izany. Teboka fahatelo mampiavaka ny Laylatul Qadr dia ny fidinany ireo anjely ety ambony tany sy ny fivezivezeny izany anjely izany. Taddio tsara fa rehefa maty mpaminany sallallahu alaihi wasallam, nalahelo mafy i Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Satria fantany tsara fa rehefa maty mpaminany dia tsy misy tsony ny fifandraisan'ny lanitra sy ny tany ary tsy verina ty tsony ny anjely Jibril satria efa tsy eo tsony mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Saingy taty aoriana rehefa namaky izy le ndia teny masina manao hoe tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Teo izy dia nahatsapa fa ay mbola midina ty ireo anjely, ay indrindra Jibril isaky ny aliny Laylatul Qadr. Satria io andeha teny masina io dia miteny tanazzalul malaika, ifamezivezy hiaka-midina any ambony tany ireo anjely. War-ruh, ny ruh dia Jibril alayhi salam, fiha bi izni rabbihim, idina ty izy ireo noho ny alalina azon'izy ireo tamin'ny tompon'izy ireo. Ary izany zavatra zany na ny Laylatul Qadr zany dia alina izay feno fandriampahalemana mandra-pahatongan'izany maraina izany. Noho izany amin'io aliny Laylatul Qadr zay mety ho androany ity no hivezivezeny ireo anjely miaka-midina maka ny fanompona izay ataontsika eto ambony tany mandeha any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary miteny mpaminany amin'ny hadisy hafa hoe
ny isan'ireo anjely ety ambony tany de maro lavitra mihoatra ny isan'ireo vadivaty kely sy ny fasika ety ambony tany. Idika zany fa tena betsaka ny anjely ifamezivezy amin'ity alina ity. Mampiavaka ny Lailatul Qadr ihany koa de fantatra hoe izy no tsara lavitra mihoatra ny arivo volana. Mba alaivo sara an-tsaina hoe manao salat 2 raka anao dia tsara lavitra mihoatra ny 2 raka nataonao nandritra ny arivo volana hafa. Na ny valeran'ny 2 raka dia ampitombony Allah subhanahu wa ta'ala raha nataonao tamin'ity alina Lailatul Qadr ity mitovy amin'ny nanao 2 raka arivo volana ianao. Raha atao kady tsotsotra zany arivo volana zany dia 420 taona eo no eo. De alaivo sara an-tsaina raha isan'ny taona anao nahazo valerany Lailatul Qadr nandritra ny 50 taona de mety firy ny valerany asasoa azonao ampitombona 420 taona izany. Fitiavana manokana avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa izy ny teny manao hoe Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Ny Lailatul Qadr dia tsara lavitra mihoatra ny arivo volana. Mampiavaka ihany koa ny Lailatul Qadr io dia feno famelan-keloka ny Allah ary amin'io alina io indrindra no amitsorany betsaka ireo olona efa tokony voasazy mandeha amin'ny afobe ka sotominy izany alefa any amin'ny paradisa. Mangataka amin'ny Allah ny anarantsika voasintona amin'ity alina ity. Mangataka amin'ny Allah atsika jiaby samy tafiditra ao anatin'izany paradisa ary voaro amin'ny famaizana izany afobe izany. Oviana ary ny Lailatul Qadr. Fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay izany. De miteny ireo manam-pahaizana ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam anisany nanome an'izany fahalalana zany dia ao anatin'ny 10 andro farany amin'ny volana Ramadany no misy azy. Ary indrindrandrindra ao anatin'ireo alina impaira amin'izany volana Ramadany izany. Raha jerevana ny alina androany dia aliny 720 ny volana Ramadany izay ankamarozany ireo manam-pahaizana eto ambony tany miteny hoe fa io aliny 720 ty volana Ramadany mihitsy no aliny Lailatul Qadr. Noho izany insha Allah raha ty no aliny zany Lailatul Qadr izany satria izy io mety ho aliny 120, aliny 130, aliny 150, aliny 170, aliny 170. Saingy ny be mpiteny kosa dia aliny 170 izay misy antsika androany. Ka raha ohatra ty ary no Lailatul Qadr, inona no fanompona takina amintsika mpino Islam? Mazava ho azy ny fanompona rehetra dia azontsika atao ary tokony hiezaka antsika amin'ny fanompona mandritra nyity alina ity. Fa fanompona anankiroa kosa no tena voateny amin'ny hadisy. De ny voalohany amin'izany ny tahajjud na ny qiyamul layl. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny teny amin'ny hadisy manao hoe man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Izy aminareo mitsangana amin'ny alina Lailatul Qadr manatanteraka ny salat tahajjud na ny tarawih amin'ny fofeny finoana sy fanantenana valisoa avy amin'ny Allah de ho voafafany eloka rehetra vitany nandritra an'izay fotoana ny ainany teto ambony tany izany. Valisoa lehibe izany. Noho izany aza matory amin'ity alina ity fa atokany io alina io ho fanompona ny Allah ho fanaovana tahajjud amin'ity alina ity. Ny fanompona faharoa tokony ataontsika amin'izany alina Lailatul Qadr zany de ny dua. Satria nahoana? Satria io no alina izany lahatra izany ary alina andaharany Allah ny lahatra ary tadidio tsara fa ny dua no zavatra anankiray mahavita miady amin'ny lahatra ka manova azy araka ny voalazany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Noho izany rehefa avy manao tahajjud ianao dia aza tonga de matory falanio eo amin'ny 30 minitra adin'iray mangataka amin'ny Allah ny hetaheta-ponao rehetra mba hivaly amin'ity alina ity ary mibebaka anao amin'izany fahotana izay vitanao izany. Nanontany mamantsika Aisha radhiyallahu anha raha ohatra ka sendra tojo an'io alina Lailatul Qadr io zay de inona zavatra zay tokony teneninay sy ataonay? De namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao ya Aisha quli Allahumma innaka afuun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ory Aisha, teneny hoe Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inona dikan'izany doa zany? Ny dikany dia hoe Tompo Allahu, anao le mpamindra fo, mpamela heloka, mpamahefa an'izany fahotana zany, ary mankaty ny famelan-keloka ka faofao ny fahotana ary avelao ny heloka izay vitanay. Izany dia averimbereny izany doa zany fa izany no doa spesialy hita sy nampianarin'ny mpaminany ary nampianarin'ny finoana Islama antsika rehefa tonga tahaka izao ny aliny Lailatul Qadr. Inshallah atsika rehetra samy ahazo valosoan'izany Lailatul Qadr ary mangataka amin'ny Allah ny asa soa rehetra nataontsika nanomboka fiandohany volana Ramadan ka hatramin'izao ary fiafaran'ny volana Ramadan dia ho raisiny ary apetrany eo amboniny balansiny hatsaranantsika rehetra zany. Inshallah raha pitso misy video hafa indray inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.